Ny fampitora-bato ny mpianatry ny université ny Mahajanga ny maraina ny alakamisy faharoambin'ny folo ny volana oktobra. Ny ankilany avy amin'ireo mpianatra mivondrona ao amin'ny BDOM izay manao an'ity fitokonana ity, ary ny andaniny kosa dia ny mpianatra avy ao amin'ny CCE manohitra n'izao fitokonana izao. Vaky ny ady teo amin'ny samy mpianatra ny université teto. Ny famono ny samy mpianatra lasa nandositra avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra manohitra n'izao fitakina izao teto noho izy ireo benovitsy. Nisy ny famotehana ny trano finenan'ireo mpianatra manohitra ny fitokonana io. Tsy nahatohitra n'ity sakoroka nisy ity ny fisian'ny Emoreg zay tonga teto satria vitsenisa ry zareo tany am-piandohany. Minitra vitsy taorian'ity sakoroka ity, ny ampy ny isan'ny Emoreg tonga teto amin'ny université ny Mahajanga. Tezitra mafy ny ray aman-dreny mpiay ny mpianatra avy eto Mahajangaville, isan'ireo manohitra n'ity fitokonana ity, ireo mpianatra ireo. Nitondra renfort olon-tsotra avy ety ivelany hanampy isa iady amin'ny mpianatra mpanao ny fitakina. Vaky indray ny ady teto. Tonga teto ny ekipa avy amin'ny filohan'ny université ny Mahajanga nandamina ny raharaha fa dia niala maina, tsy nisy zavatra voalamina teto. Ny assemblée générale zay saika no tanteraina ny maraina ny alakamisy 20 oktobra teto amin'ny campus ny université ny Mahajanga no ny antombohan'ny ity raharaha ity. Tsy raikitra io assemblée générale io tamin'ny fotoana io fa izao izy ny afara tamin'ny ady izao. Rehefa izay dia niezaka nandamina trano ny momba n'ity raharaha ity ny avy eo anivo ny mpitandro ny filaminana mitambatra. Andrasana ary ny mety tohin'izao tantara izao fa dia nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety ny ekipa avy eo anivo ny filohan'ny université ny Mahajanga.